Tsy mitsamboatra ny raharaham-pirenena eo ny fanemorana ny fifidianana manana neviny sy nito mahakasika an'izay ireo mpanao politika ihany koa dia nitondra ny fomba fijeriny misy nefa ny famakafakana izay ataon'ny mpanao gazety politika eto amin'ny fahitalavitra matv dia ndaontsika roso amin'izay. Sotranao njaka amin'ity andro ny ariva teo anatin'ny vaovao ary dia efa misy ahatra lehibe misy amin'ny firenena dia somary manome makavaky eto tsika menakavy atao amin'ny télévision matv raha fitinina moa zany marika ina moa zany hoe tao anatin'izay efa ataontsika hoe herinandro ina tena zavatra niseho zany. Raha zointsika moa zany a dia nisy ny conclave izay hoe fivoriana ireo nanao sonian'ny tondrozotra, nisy ireo lehibe an'androm-panjakana vitsivitsy ny CMDN, ny FFM, ny CSC zay rehetrarehetra zay zany niezaka hoe hivory a miaraka tamin'ny force de l'ordre miaraka tamin'ny maramila zay indrindra niezaka hoe mba hanao pression am'le hoe mba hisintona ny candidaturany a ny filatsako fidinany Andriamatoa Andry Rajoelina, Ramatoa Laura Valomanana sy Andriamatoa Didier Ratsiraka. Niezaka nangataka ny CES zany zareo hoe mba hijery an'izay lafiny manokana zay. Rehefa taty aoriana moa zany a namaly ny CES tsy hanivaliny tsy azo indrondraisina zay dia nitazomina ny décision mbola candidat zany izy telo reo 1/7 any candidat hatramin'izao. Fa cas de force majeure hoe nitenen'ny CES zay no mahatonga le izy hoe ahembotra fifidianana. Izay somary hoe mahagaga ihany satria cas de force majeure hoe mety ampisokorotana le hoe candidature an'izy telo a anankiray zay cas de force majeure mety hoe ny fisintoman'ny fianakaviam-be iresa-pirenena n'le famatsim-bola amin'ny fifidianana. Natao nefa an'izay ary ny constitution gouvernemanta nahemotra ny fifidianana ray volana nahemotra ray volana. Dia zay zany fijery le zany raha ohatra zany fijery azy amin'izao fotoana zao hoe apetraka moa zany ny antony hanemorana azy atao ina le fanemorana dia satria nisy le cas de force majeure tsy misy vahaolana le candidat telo tady mampiantona ny famatsim-bola ny fianakaviam-be iresa-pirenena bulletin unique izay tokony atota any Afrika Atsimo miantona fotsiny satria le makety hoe 4/7 sa firy ny candidat final ny Afrika Atsimo tsy afaka tonga dia hanao impression inona tsy mahazo Sadek zay miandry Sadek sy Union africaine ary izy rehetrarehetra dia hoe ny Union africaine ny position ina milaza zany teny malagasy ny hevitry ny Union africaine zay no arahany rehetrarehetra zany hoe le fivoriana roviana moa izy ty marika amin'ny 7 volana jona amin'ny lahady zany amin'ny lahady isy fivoriana ahoana le izy mifipetraka raha mifipetraka le zany a resaka raha toetra raha eto Madagasikara sy ny any Zimbabwe no dinihana manokana zany hoe somia ny chef d'état le faratampony eo anivon'ny Sadek no hivory afatarana hoe zao rehefa namitraka ny rapportny zany reo médiateur nitarihan'ny docteur Simao teto iny a dia eo reo makafanapa-kevitra hoe zao ny ataonay momba ny Madagasikara, zao ny recommandation ary mety hoe hiteny reo hoe zay dia tsy mankatoa an'izay fa dia misitaka zany communauté Simao fa rehefa somary efa nanipiteny izay ary nisy nanavotoana ny zareo manko le zavatra aseho teo Andrahary dia nitenen'ny docteur Simao mihitsy fantatra fa ny présidence ny eto Madagasikara tetizy en présidence Motsiroatra ao ny organiser le zavatra teo Andrahary izay misy fanakitsy rano ny communauté internationale moa zany raha fitenenina zany ary natezitra ny zareo mihitsy re zavatra reny moa dia tsy mandalo fotsiny reny fa eto amintsika mety hoe samitsika malagasy dia famelamela etsika fa ny communauté internationale ohatrany iny teny fantsay nijanona eo tendany mihitsy le zavatra reny ary mety misy toeny mbola toy ny resaka iny amin'ny alahady zao zany any Maputo. Fantanina manaraka zany dia hoe ray volana mety ary ray volana le candidat sasany raha tsy diso no fivoriana sasany tamin'ireo ohatra hoe somary tezitezitra ihany fa ahemotra tao ahoana indray izy ty tsika normal ihany zany satria fa samy mandany tamin'ny vola etseroa melava ihany izy mitombo zany ny dépense anao zany dia manaraka izay hoe fantanina apetraka mihitsy zany hoe le zavatra le motif de cas de force majeure ve ho voava ao anatin'ny ray volana ahoana ny hevitry amin'izay io ny fanontaniantsika hoe ho voava ve sa tsy. Ny fantatra aloha zany somary kivikivy ihany reo lehibe an'androm-panjakana izay somary hoe nanentana mafy an'izay hoe tokony ho dinihana aingana
le hoe cas de force le nanaovana le hoe cas de force majeure tokony hoe iazaka zana aingana omaly moa zany niezahana natsona telefona zao ohatra ny kivikivy any hoe ahoana ohatrany hoe tsy niraisana zany le fivoriana lehibe sy fanapa-kevitra lehibe conclave zany tsy ndraisiny tsy hoe zany hoe tsy hoe zany manapaka eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao fa zay neva tsika nge nanao ny lalàna io tsika ihany nyteny hoe tsy azo ivalozana ny ambaran'ny CES am'izao fotoana zao zany tsy resaka araky lalàna tsy ny tokony hamana l izy fa ny zatra arapolitika tsotra ngely izy raha arapolitika zay hoe ny filatsahany izy telo na tsy filatsahany fa ny ako de tsotra kely hoe ndray volan'io fijeriko azy marika mbola ho sarotra zany hoe satria ahoana mo ny aly eo zareo nefa ny CES tsy mialy izy zany de ano izy zany de ahoana izy ny comité international hoe eny ary fa de tsainaiky anareo zay de ina ny dikany anao fifidianana manokantsika zany de tsika ihany nantoan'le vola azaka an'izay ve ny firenetsika ahoana moa tsy azaka tsika manana boîte de rose be dabière maka raha reo fotsiny rana mihitsy tsy ho vita le izy fa tsy any amin'ny vola fijeriko azy fa am'le resaka hoe communauté internationale ve anaiky na i-reconnaître zay olona voafidy eo nizy an'izy io ampalahelo ihany raha ohatra ny amizy indray amin'izy telo ny lany moa zany de efa fantany satria nitezitra tamin'ny communauté internationale fa raha ohatra n'le sasa mba mba niezaka ihany no hoe voafidy eo de ho tratra koa zany fa hoe tsy ekeny hoe fifidianana io de inona ndika ny olana mantsy de zao hoe ahoana ny avenir économique atsika ny fifanarahana rehetrarehetra iraisam-pirenena zay hoe niantona nanomboka tamin'ny 2009-2010 iverina vereny rehefa hoe olany eo ny candidat-naka hoe pira reo hoe am'izao fotoana tsika hoe tsy ho reconnu zany ny élection gouvernement hoe tsy ho reconnu dikan'izay zany miantona foana ny tsika zany hoe nitiky zany fa ohatrany ao nefitra tsika de voahidy eo aloha ny malagasy am'izao fotoana zao mila vahaolana aingana mila fanapa-kevitra politika faran'zay aingana sasany mieritreritra hoe na io FFKM na io miaramila de vitatsika ny toany marika fa tsika moa zany dia mbola anaraka ny vaovao ary de averintsika minjaka ny fitenena anao njaka ny fitenena manohy ny vaovao tsika